manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny amite tv rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'andriamanitra omba ampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozoozo mandra-piavin' jesosy eny amin'nyrao amin'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny nitsindry mandrin'andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larisalidy Randriary Malala manangana kristianina matanjaka enary toboko dia amin'ny fofeny fifaliana sy ampitiavana be indray toboko lasy toboko vavy netiko mandroso atao anatin'ny tokantranosika amin'izao fotoana mahafinaritra ny renesanao sy anarahanao ny fandarana manangana kristianina matanjaka izao araka n'izao sary hitanao zao dia mbola madame Larisalidy Randriary Malala indray no eto amin'ny fanolorana manona ny fahasoavana be eo aminao sy ny ankonanao amin'ity an'ity dia andray tenin'andriamanitra foy fampahirezana eto isika zay noko tanteraka mihitsy fa tsy amonaminainanao ny andray an'izany ary andraisanao tolotsaina andraisanao fampahirezana andraisanao hery aim-panahy lehibe avy amin'andriamanitra ihany koa ny teny fampizarantsika eto amin'ity androany ity melohan'izay nefa dia ndeha hivavaka foy aloha ny tenako ametraka ny fiarahany eo ampelantanan'ny tompo hivavaka tsika tompoko mankasitraka anao zay tompo malala ny amin'ny fitiavanao lehibe sy ny famondram-ponao aminay tsy tapaka isanandro ary avozinao isa-maraina izany aneonao fa tsy mafoina mandao na manalavitra anay ianao fa eo mba masonao mandrakariva izahay ary ankehitriny dia nomenao indray ny teny amin'ity an'ity andriamanitra zay noko tanteraka fa ho teny velona avy any an-danitra zany amelona indray ihany koa ny ara-panahy ny tsirairay avy ampijoro anay sy ampitraka anay amin'ny teninao sy amin'ny sitraponao dia matoky izay fitahirin'ny teny rehetra ny ampon'ny tsirairay avy ihany ny herin'ny fanahinao masina ampandresy anay amin'ny ady rehetra eo manoloanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary tompoko izay ny ela hiditra isika ao anatin'ny fotoana izay fampiarezana amin'ity androany ity eny fa na dia minitra vitsivitsy ihany aza no afahako mampita ny tenin'andriamanitra aminao dia inoko tanteraka hoe amangy anao andriamanitra ampahery anao ny tompo ary ampitraka antsika tsiraray avy indray ny zavatra misy mantsy ry havana malala ny zavatra hitany maso sy rehan'ny sofina iainantsika zanak'olombelona ary tsy resaka tsika fa tsy neto Madagasikara eto dia resaka manakivy resaka manaketraka ny fo resaka mampanjoretra ny tsiraray avy ary izany rehetrarehetra izany no ilatsika fifampahirezana ho ny voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe raha mbola misy koa ny anio dia mifampahireza mifanohana ary dia izany indrindra no nanomezan'andriamanitra tombotaona kely ho atsika afahantsika mandrea izao teny izay ho apita amintsika amin'ity androany ity izao ny noko tanteraka amin'ity androany ity dia hitrantsehatra ao anatinao ao ny fanamasin'andriamanitra ampahery anao zany teny izany ato amin'ny Matio toko fafito no raisitsika voalohany Matio toko fafito 5:20 mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ko amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany ka makato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy izay rehetra mandre ny teniko izany teniko izany nefa tsy makato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza ny fianjerany izay no tenin'andriamanitra ampahirezako anao amin'ity androany ity Matio toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20 izao vanim-potoana izao dia ratsorona dia vanim-potoana andefasan'ny satanareo karazana tafio-drivotra maro samihafa inona moa ny tanjo satana ao ambadika reny karazana tafio-drivotra ireny raha mijery ny bokin'ny apokalipsy toko 7 dia voalazan'ny tenin'andriamanitra fa rehefa nazera ilay dragona avy any an-danitra nazera tetỳ ambonin'ny tany dia nanana fahatezerana lehibe ary ny fahatezerana io dragona io dia zao tia no amparina mihitsy amin'ny zanak'andriamanitra amin'ny mpanompon'andriamanitra tia no amparina amin'ny fiangonan'andriamanitra izay miorina tsara mitana ny filazanan'i Jesosy Kristy tompo tia ny devoly
atotonao am'izany fiangonana izay miazona ny filazana an' Jesosy zany izany fahatezerany mirehatra rehefa avy nazera avy any an-danitra avy any izy satria tsisy fitoerana ho azy sonta any an-danitra de ty ambonin'ny tany ray izy nitady ny fomba rehetra hitoerana hiditra ny anatin'ny fon'ny olona hiditra ny anatin'ny fiainan'ny olona hiditra ny anatin'ny vie privé an'ny olona izany mitetika adin'ny satana ary rehefa nazera izy ka nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra voalazany tenin'Andriamanitra ny apokalipsy toko fahatelo de voalazany tenin'Andriamanitra manenjika ny fiangonan'Andriamanitra izy fa tsy azony ilay vehivavy izay oarina tahaka ny fiangonana de hoy voalazany baiboly hoe nandefa rika be namoaka rano tamin'ny vavany tahaka ny rika izy voalazany tenin'Andriamanitra anenjika ny raha vehivavy mba hondaosy ny rika raha vehivavy zay io tetikadin'ny satana io ary tsy hafariavana fa izany no ampitandreman'i Jesosy atsika eto amin'ity Matthieu toko fafito ndraisitsika teo ty hoy voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe koa amin'izany nazovy no mandray izany teniko izany de ka mankato azy de oarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy lehilahy manan-tsaina na azo tenena ihany koa hoe lehilahy endry satria eo ambany io izy de manome ohatra hoe raha misy tsy mankato zany teny zany raha misy mandray zany teny zany ka tsy mankato kosa de oarina amin'ny lehilahy adala zany hoe mifanohatra reo ny lehilahy manan-tsaina zany de lehilahy endry fa ny lehilahy tsy misy saina zay atsotsika miteny tsotra hoe adala de ny olona anankiray izay mandray tenin'Andriamanitra ihany ka tsy mba mahay mankatoa tsy mba mahay mankafy ny tenin'Andriamanitra be da be araka nefa ambarako amintsika foana ombieny eto am'izao fahita lavitra izao fa maro be ny olona ohatrany tsy mahatsapa itenin'Andriamanitra izany tsony ohatrany manilika ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny olo-kafa ohatrany tsy mahatsapa hoe izy ny vantana ny tenin'Andriamanitra fa manilika an'izany any amin'ny olona eo akaiky azy amin'ny olona manan'olana aminy amin'ny vady ndefa manilika an'izany fa ny mafinaritra de izao ianao zay misafidy anaraka ity fandarana ity de hiditra ao anatinao zany tenin'Andriamanitra izany ary zany teny zany no ahatonga anao anatsaina ho tonga anao vehivavy endry ho lehilahy endry ary ahatonga anao ankato iaina ao anatin'izay zavatra rehetra ambara ny tenin'Andriamanitra tadio tsara riavana fa ny olona tsy marana tenin'Andriamanitra am'izao vanim-potoana izao de olona tena tolona mafy amin'ny fiainana miady mafy amin'ny fiainana na de efa noverina ihany fa kristianina ny anarany hatram'izay ka tsy misy tenin'Andriamanitra mipetraka ao anatiny ao volazan'ny baiboly anefa ny tenin'Andriamanitra io nandreseny Jesosy ny devoly tamin'ny vanim-potoana ka nakafana azy ny devoly rehefa avy ny fady any efapolo andro Jesosy tenin'Andriamanitra noetony Jesosy nandresena ireo fakapanahy manodidina azy ary am'izao vanim-potoana zao be da be ny kristianina tafalatsaka anatina fakapanahy be da be ny kristianina lasa nangozogozo tamin'ny fijoroana mahazanak'Andriamanitra mampanompon'Andriamanitra azy raha milaza ny baiboly ato amin'ny Korintiana voalohany toko 12 de voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe miorena tsara aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo miorena tsara aza miova zany teny aminao amty androantiry havana malala fa baiko tokana re nomen'Andriamanitra ny kristianina de ianao iorina tsara ka tsy iovaova ny tsy iovaovantsika amin'ny fanompona n'Andriamanitra na de miovaova ary izao tontolo zao ny zanak'Andriamanitra de tsy avelan'Andriamanitra iovaova zany tsy avelan'Andriamanitra fa kristianina maro am'izao fotoana zao mpivavaka maro am'izao fotoana zao novainy toejava misy novainy ty izao tontolo zao ty ny fitondran-tenany novainy ty izao tontolo zao ty ny fomba fiteniny novainy ny confinement ny fomba fiainany niova tamin'ny fanomponan'Andriamanitra izy ny sasany aza moa de toetrandro miova mangatsika be tamiko io de mampiova ny toepony mampiova ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fijoroana ny tenin'Andriamanitra ny baiko omen'Andriamanitra atsika de ianao tsy iovaova ary ny ahatonga anao tsy iovaova de ianao iorina tsara ao am' Jesosy ary tsy izy zany Jesosy zany fa le vato lampy lazay ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny boky Matthieu on voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny lehilahy endry manorina ny tranony eo ambony vato lampy tsy iza izany vato lampy zany fa i Jesosy Kristy tompo raha tianao tsy iovaova ry havana malala mety mafimafy manorina trano ambony vato lampy mety sarotsarotra ny manorina trano ambony vato lampy fa raha tianao tsy iovaova raha tianao tsy iovaova amin'ny zavatra zay misy mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty on voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe hoavy ny tafio-drivotra ifofofo ny rivotra amely an'izany trano zany hoavy ny rika be amely an'izany trano zany fa ny trano anankiray miorina eo ambony vato lampy tsy miotsony zany izy ozy le hira malaza anankiray tamin'izany vanim-potoana zany manao hoe avelao hoavy zay hoavy fa izy tsy miontsony zany ninina zavatra mitranga eo ny tafio-drivotra tsy maintsy mifofofo fa zany no asany
ary ny fofofo izy nitady ny fomba rehetra andrerana zay sendra azy anapotena zay rehetra sendra azy fa ny olona anankiray tafaorona am Jesosy Kristy tompo de le vato lampy ny olona anankiray endry manatsaina nanorona ny fiainany tam Jesosy ninina zavatra mitrangy eto amty zao tontolo zao ty mbola hita eo foana ny mahazanak'Andriamanitra azy ry havana malala ao am tompo enao ane mpanompon'Andriamanitra enao ane zanak'Andriamanitra sy tahaka zao tontolo zao hoe maninona ny rehefa miova ny fomba fitenin' zao tontolo zao maninona ny rehefa monimony zao tontolo zao de mitady monimonina koa enao maninona ny rehefa mitady ikropaka zao tontolo zao de ikropaka koa enao maninona ny rehefa mangovotra sy matahotra zao tontolo zao de lasa mipararetra koa enao ry havana malala tsy tokony angozogozo ny vehivavy na lehilahy anankiray tafahorona tsara amin'ny tenin'Andriamanitra tafahorona tsara eo ambony ilay vato lampy tafahorona tsara ao amin'ny Jesosy Kristy tompo mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra ary miaina amin'izany fa ireo teny fikasana rehetra ireo ane ry havana malala amin'izao vaninandro farany zao mihitsy ane no ilatsika an'izany karazana teny fikasana omen'Andriamanitra antsika zany inona daholo ny teny fikasan'Andriamanitra fantatrao mifanaraka amin'ny toe-javatra iainanao androany ho anao no nanoratanany reny ary zao mihitsy no vanim-potoana tian'Andriamanitra amin'ny sehoana fa Andriamanitra tsy miova ihany koa izy fa miazona ny teniny ary mandrapatanteraka ny teny zay nampanatenainy anao de tazomin'Andriamanitra zany teny zany ary na inona zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity na inona zavatra mifamaofao eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy mampiova ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao sy ny zanakao zany tsy mampiova zay zavatra efa nambarin'Andriamanitra fa ho ataony zany ary rehefa nilaza izy fa ho ataony de hoe fainy zany na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ary na hoela na hoaingana hoe fain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany ry havana malala ao amin'ny tompo zany androany mampahery anao satria marobe ny olona tam'ty tao nandritran'izay fioboana nandritra ny fotoana somary elaely zay somary niova ny fitondrantenany nivadika hatramin'ny fiteny niova ny finoany lasa ohatrany tsy nino an'Andriamanitra tsony izy teo aloha izy isaky mahita fijona vavolombelona amin'ny fahita lavitra na amin'ny radio miaino amin'ny radio tahaka an'izao ahenonao azy zao na mahita olona mijoro vavolombelona mety eny ambony pilipitra ohatry natanjaka zany ny finoany ohatry ny rehatra zany ny finoany hoe tena vitanao ve zany Andriamanitra tena hainao koa manova an'ity fiainako ty hainao koa manasitrana an'ity aretiko ty rehefa injay tafiditra tao anatin'ity fioboana ty injay tafiditra na mahita enao maheno olona enao ohatrany maty koa ny ane ranony ohatrany lasa marary koa ny ane ranony ohatry miresaka daholo ny olona enjana be mihitsy ty zavatra ty ohatry miresaka daholo ny olona hoe tena tsy mifidy asiny izy ty de iny koa enao de nanomboka niova enao nanomboka nipararetra enao nanomboka tsy niazona intsony lay teny nambarin'Andriamanitra taminao enao fa ho voalazan'ny Baiboly hoe hitanareo indray tsy fitovian'ny marina sy ny meloka de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy tian'Andriamanitra ho avana eto amin'ity zao tontolo zao ty enao ary aza atao ry havana malala hoe zavatra mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy mandrak'izay ane nisy an'ity Covid-19 ty tsy mandrak'izay ane tsika nioboka atao anatin'ny tokantrano ato ary izany ve no ampiovanao izany ve no ampiova ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra izany ve no ampiova ny fomba fijerinao ny fahaiza manao n'Andriamanitra izany ve no ampiova ny finoana sy ny toe-po ao anatinao tsy hitoky amin'Andriamanitra intsony mampahery anao amin'ity androany ty Baiboly de milaza miorena tsara aza miova raha tianao tsy iovaova ndana miorina tsara fa ny lehilahy endry ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra de tahaka ny olona manorina ny trano eo ambony vato lampy ny olona mandreny teniko de tahaka ny lehilahy endry manorina ny trano eo ambony vato lampy ka na de misy rika be na de mifofofo ny rivotra mamely an'izany trano zany latsaka ny ranonorana mandeha zao karazana seidra maro samihafa zao fa ny olona anankiray tafahorina ao amin'ny Jesosy tsy mangozogozo zany androany ty ampahery anao raha nahatsapy enao fa nandritra n'iny confinement iny ohatrany lasa tsy navavaka tsony ohatrany lasa nandany fotoana be loatra enao ny karakarana ny tao anatin'ny tokantrano ohatrany nitady vola nitady zay ho arotsaka ary misy fotoana dinidinao de ara-panahinao misy fotoana ohatrany lasa tsy nanana fotoana intsony enao ifandraisana kaiky amin'Andriamanitra ohatrany tsy nanana fotoana intsony enao na de inona ny feon'Andriamanitra tao anatinao tao azy raha sanatry izany ny toerana misy anao mampahery anao ny tenin'Andriamanitra androany mbola te apitraka anao ny tenin'Andriamanitra androany miorena tsara aza miovaova enao aza miovaova enao raiso ny tenin'Andriamanitra izany no ahatonga anao ho voatahiry mandra-piavy Jesosy eny amin'ny raha aman'lanitra ary zay androany ry havana malala za tena miteny aminao hoe niantony zao fotoana izay arahantsika eto izao rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao enao de tianay mba ho voatahiry ny finoana ao anatinao tianay mba voatahiry ny hafanampo ao anatinao tianay enao mba ho tratran'i Jesosy mbola mirehatra ho fitiavana azy ihany tianay mba hisy fitiavana an'Andriamanitra tsy miato ao anatinao ary ihany tombo satria ny tetikadiny devoly ane de
mifotika anao zany mihitsy nitetika adiny devolo tezitra avy any an-danitra io ane nitetika adiny devoly ane de ny atonga ny mpanompon'Andriamanitra ny atonga ny fiangonan'Andriamanitra na ny zanak'Andriamanitra kristianina tsirairay avy ny mpivavaka tsirairay avy tsy hitodika amin'Andriamanitra intsony atonga an'ireo rerake zany natonga azy nanenjika azy ary tsy namelany mihitsy ary na de nisy taona raha tsy azony satria nisy hery nomen'Andriamanitra ihany tao anatin'le vehivavy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny apokalipsy mais zao ndray tetika ady nalefa ny orika be io namoaka rano tamin'ny vavany izy ary eto ny tenin'Andriamanitra raha tianao no mbola ho tafajoro mioreny eo ambony vatolampy fa na inona rika alefa ny satana mety mitady hipoka anao mahatonga anao angozoozo mahatonga anao ohatrany lasa tsy tafajoro tsony amin'ny tenin'Andriamanitra ohatrany lasa misy fotoana ianao tsy hita tsony ny mahazanak'Andriamanitra na mahakristianina anao ohatrany lasa mitovy tamin'izao tontolo zao ny fomba fiteninao ohatrany nanana toe-tsaina mitovy ny fomba fijery zao tontolo zao ianao fotoana mety androany ry havana malala zaty ampahery anao tirizo ny tenanao ho tratran'Andriamanitra ahafana fo iredareda ho azy ary na de tsy misy azy ny fitombavaka zay fanao atsika rehefa fotoana larobe hoe misy fifadikanina foana no fifadikanina ianao za androany ry havana malala mampahery anao raha tianao zany voatahiry amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany na de ianao samy rerary ao anatin'ny tokantranonao ao na de tsy misy na iza raha fa ianao no efa zatra mifandray amin'Andriamanitra am'zany aza eny zany aza miova am'zany ianao aza miova miorena tsara aza miova na mpanao asan'Andriamanitra ianao nitetika adiny devoly na katona tsy mahazo natao tsony raha ohatra mety misy fotoana ianao ve evangelista ohatrany reny mitory akalamanjany reny tsy mahazo atao tsony mamoromoro olona raha mety mpitory teny anatin'ny toeram-pivavahana ianao tsy azo atao tsony mamoromoro vahoaka tsy afaka mitory filazantsara fa ianao misy fomba marobe ahafahanao mitoro ny filazantsara marina fa tsy ny olona rehetra no afaka miresaka amin'ny tele tsy ny olona rehetra no afaka miteny amin'ny radio fa manana ny telefona presque nisa mibatan'olona manana amin'ny telefona eto Madagasikara eto ary afahanao maninona ny lasa mitady resaka politika ianao maninona mitady resaka fanakianana ianao maninona ny lasa mitady rona amina zavatra hafa ianao ao anatin'ny telefona anao au lieu de tokony hitondra ny tenin'Andriamanitra ianao au lieu de tokony hampahery ny olona ianao au lieu de tokony hitondra ianao amerina ny sain'ny olona hitodika indray amin'Andriamanitra maninona mitady hitovy amin'ny firesaka zao tontolo zao ny resaka ao maninona mitady hitovy amin'ny fomba fisaina zao tontolo zao ny fisainanao fa maninona ianao no mitady iova satria ve nisy ny confinement satria ve mafy ny fiainana satria ve sarotra be zavatra anatrehana satria ve mafy be ny fipoka le tafio-drivotra ry havana malala sao de mbola tsy tao amin'i Jesosy tsara ny orenanao de nio aloha sao de mbola tsy niorina mafy tao amin'le vato lampy ianao de Jesosy Kristy tompo zany fa ho voalazany tenin'Andriamanitra ane ry havana malala eo amin'ny andiny manaraka amin'ny vakitsika teo fa misy ny olona de mifanohatra am'zany ny olona anankiray izay mandray ny tenin'Andriamanitra ihany nefa tsy mankatoa de hoarina amin'le lahadala nanorina ny tranony teo ambony fasika ary latsaka ny ranorana nisy rika be ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany de nenjera izy ka loza ny fianjerany jerevinareo tsara fa ianao ane na zanak'Andriamanitra azy ianao ry havana malala ity zavatra iainan'ny Madagasikara ty ane na iainan'ity zao tontolo zao ty ane reo ane tsy hoe ny jentilisa ihany no iaran'izany fa na de zanak'Andriamanitra ane ianao tafiditra compris ao anatin'izany ihany keo hoe tafiditra miaraka tafiditra misubira miaraka am'izao tontolo zao koa ane samy miatrika ny zavatra zay iainan'ny olona rehetrarehetra ihany keo ane ianao na zanak'Andriamanitra ary tafiditra ihany keo ianao fa ny mahasamihafa anao am'izao tontolo zao ianao manana an'ilay teny ianao lay tafahorina teo amin'ny Jesosy Kristy tompo de le vato lampy ka na inona tafidrivotra tsy miontsony zany ianao fa jereo ane ty lehilahy daly ty hoarin'Andriamanitra na atao hoe lehilahy tsy saina ve sa tsy ampy saina no azo ilazana azy mety mavesabesatra zany teny zany fa zay mihitsy ny anoharany baiboly azy lehilahy ohatrany tsy ampy saina loatra lehilahy daladala mba manorina trano ihany napetraka teo amin'ny fasika moramora nangadiana fasika moramora nanorenana an'io tamin'ny fotoana nanorenana azy mbola tsy nisy tafio-drivotra aloha tamin'ny fotoana nanorenana azy tsy mbola nisy rika be tamin'ny fotoana nanorenana azy tsy mbola nisy ranonorana ny fafy teo fa mbola naorona tsotra fotsiny mety nitovy ihany ny endriky le trano na le tetsy ambony vato lampy na le teto ambony fasika fa nisy edrana azy alalana azy hoe tena mafiorina ve zany trano zany hoe tena tafajoro ve zany trano zany de ireo sedra maro samihafa zany no mampiavaka atsika zanak'Andriamanitra marina fa na de miaina eto amin'ity zao tontolo zao ty ary tsika i Jesosy Kristy tompo ane araka ny teniko taminao tamin'ny heriny ngamba raha tsy diso
tsy nampanantenanao zany izy hoe fiainana lavi-pahorina ny fiainanao eto ambon'ny tany fa fiainana misy fahorina ara ozy voalazanteniny nefa ny fampanantenana nomeny Jesosy de zao matoky fa izao nefa naresan'izao tontolo zao na lefa n'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao mety tafiditra any ampivoany sy anivonivon'ny olana mihitsy ngamy ianao zay mihitsy ny tenin'ny Jesosy Kristy Tompo mandefanao tahaka ny zanak'ondry any ampivoan'ny ambodi ny ambodi zany de ambodi mamiravira ny ambodi zany de ambodi tena piaza zany ambodi zany de tsy mitsitsitsiky zany na ny ambodi zany de masika foana ny ilazana an'izany fa ny zanak'ondry de ohatrany somary malefaka kely ohatrany kelikely ery ohatrany somary maivamaivana zany ary tafiditra eo anivon'ny ambodi eo ampivoan'ny ambodi fa izao no mahafinaritra na de tafiditra eo anivon'ny problème maro samihafa ary ianao le miorina mafy am' Jesosy ho avy io karazana tafitra io ho avy io karazana sedra io ho avy io karazana rika be io ho avy io karazana oranandro ranonorana ifafy mety eo aminao daholo ny antefany zany rehetrarehetra zany fa ny mafinaritra de zao ny tanan'Andriamanitra iazonanao tsy angozozo iazonanao tsy atahotra iazonanao tsy ipararetra iazonanao tsy ho lavo mandrakizay ny tanan'Andriamanitra zany ny riavana ny tombotsoa le mivavaka zany ny riavana ny tombotsoa le manompan'Andriamanitra mety eto am'izao tontolo zao ianao tsy mbola nofo amandra ianao rehefa mbola eto am'izao tontolo zao mbola nofo amandra fa rehefa tsy nofo amandra tsony ianao de efa ny an-danitra zay ny sahazanao fa mbola hito am'izao tontolo zao ianao amanofo amandranao mety mahazo anao ny aretina mety mahazo anao io karazana olana mety mahazo anao ny karazana tsy fampina fa tsy aletiky zany mandrakizay ianao tsy zany mihitsy no sanatria analabaraka anao ka iletika any ianao de tsy hitraka intsony tsy zany mihitsy sanatria no ahatonga ny voninahitr'Andriamanitra sanatria rehefa mitany fa eo amin'iny karazana olana iny mihitsy ara eo mihitsy ary Andriamanitra ny tehany eo fa zanany ianao eo amin'iny karazana ady atrianao iny mihitsy ara eo izy ny tehanao eo maso fahavalonao eo mason'ny devoly satana fa mpanompony ianao eo izy ny te ampiseho zay ny mahatonga ny tenin'ny Davide nilaza manao hoe mamelatra ny latabatra eo an'ny loko eo imason'ny fahavaloko izy zany hoe eo imason'ny fahavalonao le fahavalonao tsy faly aminao le fahavalonao mitady ny amotika anao le fahavalonao mifofofofo mitady ny ainao eo imason'iny mihitsy Andriamanitra no mamelatra latabatra miserviranao mikarakaranao ary tehiteny eo mason'ny fahavalonao hoe zany ny miaraka aminy tsisy ninina azonao atao aminy zany no momba azy tsy possible hopotika eo zany io Andriamanitra te hitsoro ao anatin'izany rehetrarehetra zany riavana malala ao amin'ny tompo androany aty isitona ny sainao sy ny fonao mba hahatonga anao andinika indray ny tenanao androany aiza no miorina ny finoanao miorina aiza ny fiainanao miorina amin'ny varotra zay nataonao ve miorina amin'ny asa zay nataonao ve ka rehefa nikatona ny varotra tsy niditra tsara ny vola nikatona ny orinasa tato ato de misy fotoana ve de ozy ianao hoe potika niaraka tamin'ny orinasa sy ny varotra nataonao tsy riavana malala tsy tahaka an'izany fiainanao zanak'Andriamanitra anokafan'Andriamanitra lalana tsy hitany fahavalony lalana tsy azony devoly kitikitihana lalana tsy azony devoly ale izany no zavatra tian'Andriamanitra atao eo anoloanao mampahery anao amin'ity androany ty de ny tenanao miorina aiza ny fonao miorina aiza ny fiainanao tena ao am' Jesosy marina ve fa raha ao am' Jesosy io na mbola misy zavatra pira lavitra noho izao ary iainany ty zao tolo zao ty ny zanak'Andriamanitra miorina mafy ao am' Jesosy tsy miontsony zany tsy mangozogozo zany tsy ampiena ny finoanao zany io tsy ampiena ny fitiavanao an'Andriamanitra zany io tsy ampiena ny fatokinao an'Andriamanitra zany io tsy ampiena ny fomba fijerinao ny momba an'Andriamanitra zany ninona zavatra mbola iseho eto amin'ity zao tolo zao ty ho tehirizin'Andriamanitra ao anatinao ny fomba fijery mahazanak'Andriamanitra ny fomba fahitana ny toe-po mahazanak'Andriamanitra ny hafanam-po amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ho tehirizin'Andriamanitra ao anatinao zany amin'ity androany ty mino hoe misy amintsika reto zay manaraka ny fandarana eto mety eo ambony fandrina marary mihitsy ianao mety misy fotoana ianao mihitsy lefa tena reraka mety misy fotoana efa tena menatr'olona ianao andeha hitady atsy na andeha hitady aroa azy mety misy fotoana ianao efa tena tsy hitanao tsony zay ho ale tsy hitanao izay mba hidodidodona androany ty ampitodika ny sainao sy ny fonao mitodia amin'Andriamanitra tsy mba mandatsy Andriamanitra tsy mba manavakavaka Andriamanitra tsy anilika anao mandrakizay ary Andriamanitra tsy mety leo voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 420 any raha tsy diso manao hoe Andriamanitra tsy mba marikoriko ny fitaraina ny ory raha ao anatin'izany fahoriny zany ianao ka tsapanao tena mamely ary manafika ao anatin'ny tokantranonao ny tafitra mety hoe tsy fampina ve mety hoe aretina ve amin'ity androany ty mampahery anao mifikira mafy amin'Andriamanitra aza miovaova mbola minofona azy mbola manantena azy mbola miandrandra azy mbola matoky azy fa rehefa hitan'Andriamanitra ao anatinao zany toe-po zany tsy averin'Andriamanitra hiady rery amin'ny fiainanao io ianao ivavaka ao anao hitapamaranana hitahin'Andriamanitra anao manokana
misaotranao a tompo malala tanteraka somatsara teto ny fotoana ny arahana iny fa na de fotoana foy monjarandriamanitra za mino fa nampaherin'ny tsirairay avy anao raha nisy fotoana zay efa somary nangozozy satria mafy loatra ndona ny fiainana teo aminay andriamanitra ianao any amerina ny hery ao anatinay ka tonga anay ino indray fa ianao de mbola tsy afoina andao anay na mafoina mandao anay ary so tontolo zao na de efa tsy misy lalako mbana intsony ary izahay de mbola possible nitondran'ny tananao anay ho amin'ny fandresena miezitezina ho amin'ny lalana tsy apozo ny fahavalonay ho amin'ny lalana tsy hita ny fahavalonay ho amin'le lalana tsy sary-patarina tsy takatry ny saina Andriamanitro vavaka nizaniza ao anatin'ny olana ao anatin'ny ady nizaniza ao anatin'ny fotoatsarotra amin'ity androany ity nizaniza Andriamanitra miaina ao anatin'ny zany zavatra nyresahana rehetra teo zany ohatra mahatsapa mihitsy ohatra mitady angozozo zany ngamba ary mety tsy afikitra intsony mitady ila tsy afikitra reo intsony ny tanany androany ny tana maherinao no iazona an'izy ireo ianao nefa nilaza fa tsy misy marombaka zay eo apela tananao ary zany tana maherinao zay miazona ny fiainanay zany Andriamanitra zany no itokinay izany no azona iantoka fa tsy ana na andao na foy anay mandrakizay misaotra indrindra tompo na ao anatin'ny aretina ny olona na ao anatin'ny ady arabola na ao anatin'ny tsy fanananasa na ao anatin'ny korotana tokantrano na ao anatin'ny zavatra sarotra zay iainana Andriamanitra raiko reto mpanomponao reto kosa Andriamanitra de angatahako ny famondramponao aminy ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny fanavahanao ho anisa tokantrano ho anisa ambatan'olona ka tsy isy na de anankiray ary ho reraka ho kivy ny amin'ny fanarahananao na de mandalo ady azy amin'ity tontolo zao ty de ry zany teny zany tompo malala ho anatin'ny fona tsirairay avy ampatanjaka anay ampahery anay tsy anova ny fitiavanay anao tsy anova ny fomba fijerinay ny mahy anao Andriamanitra raiko tsy anova ny finoana ao anatinay fa voatahiry mandrakariva izay ho amin'ny fahasoavana maka amin'ny fahasoavana ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen ina tovoko izay ny fotoana ny rahantsika teto ny eto amin'ny fahita lavitra eto no mety tapitra ny vavaka fa ianao mety mbola tena te vavaka mihitsy no ioady sy olana lehibe na mety goavana mihitsy no fijerinao azy eo amin'ny fiainanao io de za miteny aminao manao hoe ome voninahitra Andriamanitra eritreretina fa izy no tena lehibe aza ny olana na problème no alebiazonao fa jereo banjino ny mahandriamanitra n'Andriamanitra banjino fa Andriamanitra lehibe izy Andriamanitra mahagaga izy ary mahavita zavatra eo amin'ny fiainanao hitanao aneny tompo na de tsy misy ny fitombavaka irahantsika aza de mino hoe iainao anao Andriamanitra na de rindrim-baravarana rery ao anatin'ny tokantranao ary ianao de le Andriamanitra mahitanao manginginany hijery anao iaino anao ary amaly anao samy ho tahin'Andriamanitra ao amin'ny fotoana manaraka madame Larissa Lidi randriary malala ny teto amin'ny fanolorana iaina siva ny toetsa lafiny ara teknika mametraka ny veloma mandram-piona samy tahin'Andriamanitra manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahita lavitry ny amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra de mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi randriary malala manangana kristianina matanjaka mitsangana